4 febroary ravelojaonina, mpampianatra, mpitandrina, mpanoratra nanana ny lazany i ravelojaonina. Ny 4 febroary 7 no nahaterahany tao Antananarivo. Tany Anjozorobe no nanomboan'ny nianatra, avy eo nifindra tao amin'ny sekoly Ambohijatovo Atsimo. Nianatra tao amin'ny sekoly LMS London Missionary Society izy. Ny taona 7 no nanomboka nampianatra tao amin'ny sekoly Zazavavy Ambady Bevanja i ravelojaonina. Nakany Frantsa niofana ho mpanabe tanora. Ny taona 9 no niverina teto Tanindrazana. Sady nampianatra izy no nitandrina tao amin'ny fiangonana protestanta Ambohitantely. Nanoratra tamin'ireny gazety kristiana nanana ny lazany tamin'izany fotoana izany ity olo malaza ity, isan'ireny ny teny soa sy ny mpanorotsaina. Izy no nanoratra ilay lahatsoratra hoe Japon sy ny Japonais. Nivoaka tao amin'ny mpanorotsaina ary nanaitra ny ampopon'ireo tanora malagasy ka nahatonga ny VVS. Tao aorian'ny ady lehibe rehefa tavaverina teto Madagascar i ravelojaonina dia sady nampianatra tao amin'ny sekoly Paul Minol no nitondra ny fiangonana Ambohitantely. Ravelojaonina no nikarakara ny boky firaketana ny fiteny sy ny zavatra malagasy, izay nivoaka nanomboka ny taona 17 no io ezaka nataony io no nahatafiditra azy ho mpikambana tao amin'ny akademia malagasy. Teo amin'ny sehatra politika dia Ravelojaonina no isandreo nanorina ny fikambanana miafiny VVS, Conseil supérieur de la France d'Outre-mer, ny taona 5 nandray anjara tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny taona 5 sy ndraiky amin'ny 5 Nohon'ny tsy fahasalamana nahazo azy dia nodimandry ity olomanga ny Madagasikara ity ny talata 4 septambra 5 anankiray amin'ireo malagasy lasa avy dia avy ny pasteur Ravelojaonina na tamin'ny ara-panahy na tamin'ny ara-tsaina, hoy ny gazety ny Fandrosom-baovao nivoaka ny 7 septambra. Efatra amby 10 febroary 5 nisamborana ny Ndrematoa André Resampa izay heverina ho iray amin'ireo nitarika ny korotana teto amin'ny firenena.